Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe Satana. Ery Satana, mialany fa tsy mahatamana ilay mampisy ny fankam-panahy, izahay fa tsy mila famandehana amin'izay. Ianao dia fahavalonay, izay tokoa no mba hafatray, fa ny herinay dia ny iray, ka ho aiza ianao raha tsy ho fay. Zavatra-dratsy foana no atao, fampijabana tsotra izao, ka mahatonga ny asa maizina. Maneva azy ireo dia mila faizina. Ireo fijangajangana dia tena avy amin'ireo Satana, sady devoly ratsy saina sy hikendry handatsadra amanaina. Mahatonga an'ireo teny ratsy ianareo Satana izay mampanompo sampy, ary tena marina sy fahotana mahafaty, ka mahatonga ny sasany mba hilalao faty. Maro tokoa ny loza azo aminareo, ry devoly, Losifera, Satana, mankaleo, ka ahitana ny sasany lasa mamoa fady, fa rendrena mampalahelo satria lasa sy very any ankady. Ry Losifera, ny aty tsy mila aferafera, fa aza mody be oeraoera, na hoe mody veriverezina any anaty vera. Ianao hiany tokoa no devoly, ny ratsy avy aminao na dia misy fialamboly, izahay dia hanohitra sy tsy hanaiky izany intsony. Fa raha azonao eo dia voamaika hijaly sy ho tena ory. Ianao aloha dia tena tsy manjary, ny fiainana azo aminao tsy mahalavorary. Izay ka tena mamerivery olona fahatana, ka noho izany manomboka androany dia ale mandeha ihany. Mino mafy ny aty fa tsy ho voazongozona, ary amin'ny alalan'i Kristy, satria ry Satana dia efa voaozona. Tsy ho avotra intsony ianao ry Satana, sy efa nomena alalana afaka mivadika ho mena rana. Any tokoa misy hira izay hoe ry Satana fahavalonay, sy tena deraina koa nefa ianao ry ave, satria ao anatiny tena afaka hiaro anay. Manomboka eto ity, tena mankahala anay ianao ry heriny maizina, satria ny finoana ato aminay ity naiza naiza dia tsy mba ho levona. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black.